dia mba mandiny tena ihany. Ianareo mivady. Isika mivady ato tokantrano ato. Dia misy fitahiana azo, misy vola azo dia hoe asorony ny fanatitra dia asorony ny fafolo-karena. Dia mandeha ny adevitra io hoe dia alefany daholo. Aiza koa nahitany olona ny hoe io, aiza nahitany Andriamanitra an'io. Fa rehefa manao fotsiny nga dia napahany any alefa aloha. Atavy io. Fa itsika ny famindram-pon'Andriamanitra tsy tonga dia maty ny akarapoka ohatran'io na tsy mahatoky ary amin'izany fanatitra sy fafolo-karena izany. Tsy eo anao dia mikarapo amin'izay vola fitahiana azonao tany. Fa na ho ela ianao na ho aingana tsy hiditra amin'ny lanitra izany ianao fa mikarapoka any amin'ny afobe any ianao fa aza miray saina amin'izany. Raha ny vadinao manana izany dia miteny hoe za tsy miditra aminao mihitsy viran-doza miaraka aminao amin'izany aho. Fa raha ianao nanao izany dia ataovy ianao fa ny ataoko amin'ny marina. Za tsy ray saina mihitsy satria ny ray saina mihitsy izy mivady eto tena ny ray saina mihitsy. Tsy nadainga tamin'olona fa nadainga tamin'izy. Tamin'Andriamanitra. Dia dikan'izany ange dia izao any izy. Rehefa tsy manana tsy nahazo fitahiana ianao dia tokony tsisy fanomezana omenao izany atao am-piangonana na rakitra na fanatitra na fafolo-karena tsy nahazo anao nandritry ny herinandro na ny ariary ary. Ianao tsy terena dia olo araka izay zakanao sy fanambinana omenanao no ie. Ka raha tonga ny herinandro tsy manana anao fanatitra tsy manana fafolo-karena nefa nisy vola niditra taminao dia tsy mandainga amin'ny fiangonana ianao raha tsy mitondra fa mandainga amin'izy. Amin'Andriamanitra. Dia toy izay izy amara-parana anazy. Inona zavatra tranga atao aorianan'io? Toko fadimy ihany tsika. Ary ny tanan'ny apôstôly nanaovana famantarana sy fagagana maro teo amin'ny vahoaka. Ary izy rehetra niray saina teo amin'ny fialofan'i Solomona. Ary tsy nisy tamin'ny olona sisa rehetra sahy niray taminy. Nefa nankalaza azy ny vahoaka. Ary vao mainka nisy olona maro koa nalahy na vavy dia nino ny tompo nanampy ho isany. Ka dia nentina teny an-dalambe azy ny marary ka napetrany teo ambony farafara sy fandriana mba hisy ho azy notandinto ny Peterahy raha mandalo izy. Ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina an'i Jerosalema dia vory koa nitondra ny marary sy izay nampahorian'ny fanahy maloto dia sisany avokoa izy ireny. Nanao famantarana sy fagagahana ary Petera ary na dia nandalovany fotsiny azy. Dia efa nietsika ny devoly nandalovany fotsiny azy dia efa sitrana ny marary, na nikasika ny lambany fotsiny azy dia efa sitrana. Tonga daholo ny olona rehetrarehetra. Fa rehefa nanao an'izany Petera nandroso be ny asan'Andriamanitra, tena nandroso. Vahoaka be ny nanaraka anazy inandray ny nahazo an'ilay tontolo fivavahana rehetra. Andiny fito ambin'ny folo namatorana ny apôstôly rehetra sy nitondrana azy teo anatreny sy ny adiona. Ao indray moa izy ary nitsangana misorona be mba ny namany rehetra izay antokony satseo fa feno fialonana izy. Dia nisambotra ny apôstôly izy ka nanao azy tao tranomaizina. Indroa voasambotra indray izany zalahy eto fa ny roa indray tia nanamborana azy. Satria mbola vao haingana famantarana sy fagagana beta be ny olona nanaraka azy dia feno fialonana. Io ry havana dia jerefa iainantsika mihitsy ny zavatra io. Tena iainantsika mihitsy. Betsaka mihitsy ny olona feno fialonana ny fiangonana apokalipsy ity. Dia mitady ny fomba rehetra. Mianjaka any misy ny fitsaram-bahoaka amin'ny ilazana an'ilay hoe ny rabokina amin'ny tanàna any dia efa i pastera Mayolla ny rabokina e. Dia naleta misy fanahy mamora zaza indray dia efa i pastera Mayolla indray dia efa fanahy mamora zaza io e. Dia misy maty ilay zaza forana sisa dia mahazo vola be daholo ny dokotera mpamora zaza. Satria lasa ilaharana hatrany ny dadabe ary mandeha forana daholo sao dia voafora amin'ny alina koa izany. Dia nazaina fa pastera Mayolla dia misy sangan-javatra dia nazaina fa ny apokalipsy daholo amin'izay mba misy fitsaram-bahoaka tonga amintsika koa izany mba ho potehina sodina satria feno fialonana. Dia raha zao atao ampidirina ponja dia ampidirina ponjany na ny pasteratsika aza ampidirina ponja. Amin'izay mba tratry ny fitsaram-bahoaka any ponja dia amin'izay mba tsy afaka manao ininona fa feno fialonana. Zavatra iainana izany. Dia hitantsika manao fotsy somanga mafeno kolozioma dia feno fialonana koa ny sasany. Dia manao koa navitana izany misy vola maloto ao hoe aiza koa ny avitan'ireo anao an'izany. Ny olona raha aparana avy any amin'ny faritany tsy maintsy mety amin'ny Antananarivo ny mandoha volo. Na ny mpanao politika ary manome frais an'ireny olona avy any amin'ny faritany vao tonga aty fa ngany olona tonga ho azy izany. Aiza koa ny zareo dia samy miantoka amin'ny frais. Tsy marina izany e. Dia feno fialonana. Fa misy vola maloto ao ampiasainao mampiasa vola maloto. Dia alefa daholo izao rehetrarehetra izao. Aty amintsika izany nahazo ny mpianatra tamin'izany. Jesosy era natao tamiko izany dia atao aminareo koa ny. Dia inona zavatra nitranga rehefa natao tranomaizina izy 25 ambin'ny folo.
Manisanjely ny tompony namoany varavarany tranomaizina noho ny alina dia nitondra azy mivoaka ka nanao hoe mandehanaka mitsangatsangana ka mitsangana ary mitoroy amin'ny vahoaka eny ankianjan'ny tempoly ny teny rehetra nilaza izany fiainana izany. Rehefa nandray izany izy dia niditra maraina koa teo ankianjan'ny tempoly ka nampianatra. Rehefa tonga misorona be sy ny namany dia nampiangona ny synagoana sy ny lola rehetra tamin'ny zanak'Israely izy ka nanerakana ka ao an-tranomaizina haka ny apôstôly. Fa noho tonga ny mpiandrarà dia tsy nahita azy tao an-tranomaizina dia miverina izy ka nilaza hoe ny tranomaizina vitanay mihitsy tsara ary ny mpiambina dia mitsangana eo am-baravarana kanefa no nivahanay dia tsy nahita olona tao zahay. Enga nefa ho avy amintsika koa izany. Rehefa gadraina ny tsirary ny vahoaka an'Andriamanitra ny apokalipsy isy anjely hamoaka azy tao amin'ny fonja tao koa. Dia rehefa tonga amin'izay penitensiera hoe hamoaka azy eo fa andeha ho tsaraina. Dia zareo efa nampiambina miambina ao mifonja mihidy nefa izy tsy tao anatin'ny fonja nefa hoentiny ho tsaraina. Aiza izy no hitanao mitory filazantsara ery an-dalana ery izy no hitanao. Ka mamena mafy dia mafy. Nefa dia mpiambina dia mety ny anjely izy zany dia nivoainy anjely ny varavaran'ny fonja ny laky lehibe ny kiraha nisokatra ny gadanata ty vera nisokatra dia nivoaka izy dia izy laza nivoaka dia mijery an'ilay mpiambina dia ilay mpiambina mbola mijaridina manao ino moa lazana an'ilay mijaridina jeriatrika mbola manao jeriatrika foana rehefa mandalo zareo dia raha meme hoe zay ity nivoaka ty ny mpiambina nga tsy isan-kananareo ilay mpiambina mbola ndao rehefa malakilaky avy eo nidy indray ny varavaran'ny fonja nivoaka izy mety ny anjely. Ohatra anjely eo any an-danitra any malaky izay vavaka apokalipsy ny gadraina amin'ny tsarariny any mba voay malaky koa izy. Nigadraina ny tsi fa tsy hoe nigadraina tamin'ny rariny a. Tsy koronenao efa nangalatra kory dia nigadra any dia io koa anjely mba io nangalatra fa voay ihany fa tsy maninona. Fa zavatra endrikendrika tsy marina nigadrananao dia mba hovoaka ny anjely taonao. Fa tsy koronena anao adalana ianao nasoloko zavatra olona tany, soloko tanin'olona, soloko tranon'olona, nanao zavatra tsy manjary tamin'ny fiarahamonina tany ianao dia inona nagadrananao dia tsisy anjely mamoaka anao amin'izany. Fa raha fitoriana filazantsara no androananao noko mariarian'ny sasany koa io hoe zany tena mpitoro ny filazantsara zany, zany tena mpaminany zany, porofony zany tsy maintsy miditra ponja. Fa nga adalana ny idiran'ireny mpanompon'Andriamanitra sy mpaminany sy apôstôly ireny tany am-ponja. Nga adalana ny idirany tany. Nga soloko zavatra olona nangalatra fananan'olona na nanabaka voaka ny idiran'ireny tany. Ka ny tovinao amin'ireny raha izany dia hoe raha miditra any am-ponja dia izay ny tena maizy ianao. Fa manao zavatra tsy manjary miditra any am-ponja tsisy anjely mamoaka anao zao tao ao. Ialana ianao. Dia inona zavatra nitranka? Eny amin'ny fitoriteny ilay olona nigadra no hita. 9:20. Ary lehibe ny mpiambina ny tempoly sy ny lohampisoana rehefa nandray izany teny izany dia norohano amin'izay ho farany dia nisy tonga ka nilaza taminy hoe ireny lehilahy izay nataonareo tao an-tranomaizina ireny indreo izy mitsangana ankianjan'ny tempoly ka mampianatra ny olona. Ny olona nivoaka ny fonja zany mba milefa izy. Satria évasion. Mitsoaka ianao zany tao am-ponja. Tafatsoaka ny fonja ianao na tany fefana tany tany mora dia milefa ianao. Zalahy laza izy mitoro-tena irena ray kely. Nefa izy voaka tamin'ny fonja tsy ara-dalàna ary nivoahany tao. Lasa izy mitoro-tena ery indray. Tsisy ndraiky tsy tonga dia samborin'ny zandarma dia ampidiriny ery indray. Dina zavatra trano. Dia laza lehibe ny mpiambina 9:20 sy ny mpiandrarà ka nitondra azy nefa tsy nanao mahery satria natahotra ny vahoaka izy fa andrao toroahany vato. Dia atahorana ho ilay vahoaka. Dia za zany dia efa milaza amintsika mihitsy samy main-daoly tsika fiangonana rehetrarehetra. Raha misy zavatra tsy rariny natao amintsika tonga dia mifampiantso, mifampilaza, milaza amin'ny radio, mifampitelefônina andao, io roa tanàny daholo dia mirohatra any daholo ny rehetrarehetra. Ka rehefa eo daholo ny voaka ina ny azonao atao amintsika eo iny. Samy maino an'izany daholo tsika natao tokantrano ato. Fa maino filazana fotsiny misy an'izao hono ary tonga dia samy miala ny an-tranony any daholo. Dao. Rohatra amin'izay ny voaka rehetrarehetra izay. Ka rehefa mijoro nga vahoaka be teo nga azo kifiriny io. Apoana lacrymogène ka mamety izay na zao apoana lacrymogène dia mifokafoka lacrymogène fotsiny eo. Fa tsy azo kifiriny. Lacrymogène nama tsy mahafaty ireny. Fa manefitra fotsiny. Rohatra zao ny voaka rehetrarehetra. Natahotra ny vahoaka izy. Fa rehefa tsy manana vahoaka midididina eny ianao.
Tonga tinteriakan dulu dia notis bawa ke. Karena kami sebagai dah musnah sih diumit sih retur piwa bandar. Dia kan katanan naboka, dia kan katanan naboka. Nanti sempurna saya kat sangkap duit nomor. Jadi boka bin minwas tunkenyo. Kalau kita ni sampai nasional tu juga boleh cerita samburi. Akhirnya pun dah tuan cerita dia. Pasti sian. Dia mufat orang boka. Dia nakasi murah paksana nama. Pasti tu. Anding itu amrupur. Ada banyak ni. Tidak pernah tiada tensi ni. Juna dia harus surna benar tanda suai. Evan rarane maaf yang harus siapa yang akan sana naran sangkang. Ini penuh selu naror bapak naror Jerusalem. Kaki naror kinam ran sande lasan. Evan rarane naror penuh naror bapak naror Jerusalem. Evan asal orang lagi diskusi kita. Saya kepokalipsi kita. Ini seperti kita mata sekarang yang pulang apa cakap. Haleluya. Haleluya. Ini depan unas pada ranas kana katakan dari itu siapa? Yang sih coba tunggu yo. Din si rupul pa peter sila postol na mal kana ada mana tu kena meto nyulla. Ada mana tu dati ke mana kana so sinu nuna reu. Nunta na reu. Nak na roto. Temnyas. Aris na sana nantana na demand utuk si pamus. An merki baba nas pambalangkil ko ni Israel. Saya ke bapun bensan sabarsan. Ada panamas aku jenumen ada mantan nuna nakisan. Harana di sana seluk kempung. Kanya dia munuasi. Dan sangat ada sini junan pasion akraya tu kamadiel. Papiana talan. Senala satu nyularet. Harana saya buka kiri do. Iru laro. Apa kiri do jumra lalu petiras junro. Apa kiri do petiras tiras si papiana talan. Maila landa surata masna zeki. Tu itam naman. Rile la Israel. Tandemo, tandem cara se oto noro ullairo. Fansagre le fainte otase, kana non tenen usabat. Tuk ne facato misan lilasi ni dantam. Fanu nuni kanyaka se reza na nakyasi katuga cincin. Ada narkaras daya tamnya nanruata nan ho. Tensagre tutase kan kali. Aris pau na ullaikum anarakas. Ten nuna puis kanyaka se reza na nakyasi. Pangketin jelas hukum nerewa, mandi film riulah riu, kabilau yang Frabim nyulis selesai nana saizau diupon, Frabim nade mantak usisau, diciwas narufanana, sautim sau kiatin nade mantak yana riu, Rabim nyulis wasaiwa dia aswanana yan, Frabim nade mantak usaiu. Itu was naruwana namis nekicika mnasam papo kamna demanta nyatuna nyatuna di sosiu namti ni breu namti griki namni arab itu nanas Farabe mna demanta si fofo nano mitiu asaku timnasam sike apokalipsi rapsa mna demanta puti asatike dia epatsi spetsi tismenzan tutenzan sike tatuka tanta faranfa fanti sentanga na tamsai na pesena tolze kumbarere dor boli boki watu wiboki watu ti fa wafu ten famnanin pamana kaits nyapatan menjo ti boka ku watu wazi kumbarere fanana baraka sipana putena sipani jenis panasin wa boka dawol zan temci we banakana nati problem na demand zan lananan dan nati sini sunat sikizanya ka den na demand lo fatsiakit kenan sikam burtsika Lu gunakan filmat teman atau farang sih mata kanon tega atau tukatan. Haleluya. Kanuisan dia sama nasi sama tor perbulan demantan lu. Tahu nanti apa sih? Airnya betulnya pokok sisanya sian bensan, cantik burzan, kanan demantan. Kamu supaya demantan cuman ini. Ya sedikit lawan no. Azamete aptawurun tiksi uji Jesus menan kai panari ratan tanda setiatan sama ni rekan tanda tetok piana ton pirenen indo amu menaru mandra kari memar betungan fata piran zau pai itu pun pai pan ane tanda setiatan nani rakatsi sama nasa sama tau sanci ke batsi siaki sana mulai yun nani rakatsi amen haleluya
Dia mahiray zany fiangonan'Andriamanitra fa amin'ny tianantsika anjany rehetrarehetra zany a vakitsika ilay mamarana azy ato. Asy apôstôly toko 10:70 sy 70 dia nanaiky azy izy rehefa niantso ny apôstôly izy dia nikapoka azy sady nandrara azy tsy teny anaran'i Jesosy intsony dia nandrefa azy andeha. Ary reo dia niala teo anatreny sinodrona sady faly satria natao mendrika hitondra fahafambaraka ho voninahitra zany anarany zany ary tsy nitsatrana mpianatra sy nitory an Jesosy Kristy isan'andro teo kianjan'ny tempoly sy teo an-trano izy. Satria izy ireo izy dia faly satria natao mendrika hitondra fahafambaraka ho voninahitra zany anarana zany. Zay mety ho fahafambaraka homen'ny olona antsika any so ataon'ny olona amintsika. Na fiangonana Apokalipsy na aminao tsiraray avy zany. Na mizaha pastera Moyola filopitarika ho alay baraka ty sisy tsy fahatezerana, tsy alahelo, tsy tomana. Raha natao an'izany ny apôstôly sy ny Petera sy Jona fa nifaly noho amin'izany ary tsy nanaka-nasy zany tsy hanao miasa vao mainka nitory izy ny tenin'Andriamanitra. Io famitinatsika izay rehetrarehetra zay a makary Isaia 4:20 tsika. Isaia 4:20. Perikopatsika io a. Io vaky tenin'ny perikopatsika. Isaia 4:20. Manomboka ny 9:20 ny vaky tenin'ny perikopatsika. Fa ho raisitsika manomboka ny 9:10 izy. Isaia 4:20 ny tondrahantsika azy izy vao miteny 9:20. Zao ny teny ato. Fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hetsika aza ny avoana tsy mba hiala aminao ny famondram-poko ataoko amenina makaran'izay maty. Halleluja! Na hifindra aza ny tendrombohitra na hetsika aza ny avoana tsy mba hiala aminao ny famondram-poko ary tsy hitsoaka ny faneken'ny fihavanao hoy Jehova mpamindra fo aminao. Ataoko mafy ny halleluja mafy dia mafy. Dia mitiapa mafy ohatrany mbola tsy mitehaka ohatrany ato amin'izay. Halleluja! Dia miteny amin'izay izy 9:20. Ianao, ry orjy afotofotony tafio-drivotra sady tsy manana fampiononana, iny zao adataka ny vatonao amin'ny antimony sy anorona fanambinanao amin'ny safira. Ataoko robiana ny tilikambo madinikao sy korobonkolo ny vavahadonao ary vatsoa ny farotaninao manodidina. Ary ny zanakao rehetra dia ho samy efa nampianarin'i Jehova ka dia ho be ny fiadanan'ny zanakao. Ataoko mafy! Ataoko mafy ny amenina! Eny tsara, ianao ry afotofotony tafio-drivotra sady tsy manana fampiononana. Isika izay asa fotofotony tafio-drivotra, ino moa tafio-drivotra? Ady. Afotofotony ny ady amin'ny fiainana, tsy fahampiana amin'ny akon'ny ara-bola, tsy fananana asa, ny atoizay ataon'ny olona amintsika. Rehefa vaty hoe Apokalipsy dia aza mena an'izao hoe Apokalipsy tovolahy veraka ny vidiny fa reo be vola sy manan-karena. Aza miaraka amin'ireo fa tsy azo anaovana ferafera ireo tsy nisisa. Afotofotony izao fiainana izao, izay ny zavatra mitranga amin'ny fiarahamonina dia lazaina fa ianao daholo ny anton'izany rehetrarehetra zany dia teneniny amin'izay. Ianao izay afotofotony tafio-drivotra sady tsy manana fampiononana. Dia namarana anazy, zanakao rehetra dia ho samy efa nampianarin'i Jehova ka dia ho be ny fiadanan'ny zanakao. I Jehova io miaro antsika amin'izay ataontsika rehetra. Ndiny 5:20 amin'ny famarinana no amporenana anao. Aza manahy fahamporenana fa tsy ataotry ianao. Na ny fampitahorana fa tsy hanakaiky ny lainao izany. Na dia misy miara-moko aho zany dia tsy avy amiko zany. Ary na iza na iza miara-moko amely anao dia ho tonga miandany aminao kosa. Eny tsara efa tiako tsindrina kely. Na dia misy miara-moko ary ihany. Hoe ataoko rangatsy abigadra io. Ataoko izay tonga ny hiaran'ny fitsaram-bahoaka. Ataoko izay tonga ny ho afa-baraka. Ataoko izay fomba hamononana io. Efa misy fifonana zany hamelezana anao amin'ny fomba rehetrarehetra. Dia izao atao vaoatsaintsika. Tsy avy amin'ny Jehova zany ka aza matahotra an'izany. Raha misy fokoana na alefa amin'ny gazety io na alefa amin'ny Facebook io na amin'ny radio sy ny tele any mahamorona zavatra rehetra hoe amelezana antsika dia izao nefa teny menantsika alohan'ny 30 taona ny radio ty a
amin'izao roapolo taona fiangonana zao tsy avy amin'ny Jehovah zany. Tokony tsy avy amin'ny Jehovah dia avy amin'izy. Avy amin'ny devoly, avy amin'ny satana, avy amin'ny monsitera, avy amin'ny Beelzebub sy ny dragona sy ny sisa zany. Inona no toroanao zany fangaroan'ny tompony fahefana? Ny ambony indray ny fahefana ambony indrindra no naniraka antsika ko inona no hampatahotra antsika amin'izany. Halleluja! Ka aza matahotra an'izany. Na ao ampidiriny amponjary ianao aza matahotra an'izany fa tsy avy amin'izy zany. Tsy avy amin'ny Jehovah zany fa tsy maintsy mivoaka tao ianao ny estina olona teny izay. Maintsy mivoaka tao ianao na inona atao aminao. Fa sakivy manaritoto zany. Toy izany ilay izy. Ino zany naharin'ny mpanefy izay mifofotra amin'ny afo ny arina ka mahavita fiasana anaovana ny asa. Azaho koa naharin'ny mpandringana bandringana. Ny fedina rehetra izay voaforona amelezana anao dia tsy ambinina. Ny lela rehetra izay miady aminao dia horesenao lahatra. Fa izany ny lovan'ny mpanompon'i Jehovah sy famarinana avy amiko i Jehovah. Eo azy ny dera sy laza sy voninahitra. Halleluja! Sanganantsika tsangana fa zany ny lovan'ny mpanompon'i Jehovah. Sangantsika dia teka mafarana izay mafitsika sady iorakoraka arak'izay tratra. Ivavaka itsika. Andriamanitra iray eo. Lehibe sy magaga tokoa tompony asanao satria raha ny lohatenin'ny perikopanay amin'ity volana ity dia milaza matahotra fa ho tahina ianao sy ny taranakao eo amin'ny taninao. Dia izany tokoa ny afatra nomenanay Jehovah Tompo. Satria dia maro tokoa ny fampahoriana, ny rivotra mifafotofoto amin'ny fiainanay ady. Ary dia maro ny miara-mioko amin'ny fiainanay mba hamely anay. Kanefa dia napafantatra anao androany Jehovah fa na hifindra aza ny tendrombohitra, na hetsika aza ny avoana, dia tsy mba hiala aminay ny famindraponao. Ary tsy tsoahanao ny fanekeny fihavananao fa hamindra-po aminay isan'andro ianao Jehovah. Dia atolotra ianao ny dera sy ny asa sy ny voninahitra anao. Misaotra Jehovah ray eo. Fa tahaka ny androny tamin'ny apôstôly ihany koa ny gadraina, ny fondraina, ny vonoina azy. Dia niteny koa ianao fa na dia misy miara-mioko azy, dia tsy ho avy amiko izany ho ianao Jehovah. Ary na dia misy miara-mioko amely anay azy, dia ho avy andany aminay iray ireny olona ireny. Fa ny fedina rehetra izay voaforona amelezana anay ho ianao Jehovah dia tsisy ambinina. Ary ny lela rehetra izay miady aminay dia resenay lahatra. Fa izany ny lovanay ho ianao Jehovah tompony maroko dia atolotra ianao ny dera sy ny asa sy ny voninahitra marak'izay. Misaotra ray eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy naty ny levy natsangana araka ny soratra masina no andronana izany vavaka izany andraisanay mpanomponao izany lova avy aminao izany Jehovah hatramin'izao koa mandrak'izany. Halleluja. Amen.